Raha tsika miandalana eny ihany nitsoina izy iny fa nodinina tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra no tanterahana tamin'ny andron'ny omaly ny mahakasika ny orinasa Tico orinasan'ny filoha teo aloha Andriamatoa Ravalomanana Marc nisy moa ny baiko sy ny fepetra navoakan'ny filoham-pirenena mahakasika ity orinasa ity. Nanome baiko ny ambenana ny orinasa Tico ny filoham-pirenena Hery Rajaonarymampianina fanapa-kevitra izay niraisina tao aorian'ny tatitra izay nataon'ny ministry mivarotra Olga Ramalasan izay milaza fa voakasikana fandrobana matetika ny groupe Tico izay natsanga amin'ny fianakaviana Ravalomanana. Ny fiambenana ny Tico miporony Tomasina, Sambaina, Manjakandrina dia hoetoan'ny mpitandro filaminana avokoa arafaka ny fanapa-kevitra mivoaka tamin'ny filan-kevitry minisitra Omaly. Mikasika manokana ny ao Vody Alambatondrazaka dia nampasahivina tao anatin'ny filan-kevitra minisitra Omaly io fa ny impolo isan-jaton'ny renivola dia anjaran'ny fanjakana malagasy ary anisan'ny voakasiky ny fanamafisana ny fiambenana ihany koa ny any toerana. Ny orinasa Tico izay voaroba nanomboka ny 20 janoary 2024 tao anatin'ny Alatsinainy mainty. Nanomboka tamin'io dia nandalo fotoan-tsarotra ny orinasa fahasimbana izay tombanana hatrany amin'ny 200 miliara ariary. Ny orinasa Tico izay nanome asa mivantana 3 arivo ary asa tsy mivantana 1 sy 2 alina ny alohan'ny 20 janoary 2024. Nanomboka ny taona 2024 dia anisan'ny fanamby napetraky ny fianakaviana Ravalomanana ny hanokatra indray ny orinasa saingy hatreto dia mbola mitohy ny ady eo anivon'ny fitsarana mikasika ny raharaha Tico.